Iarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao ny sara ny zana-bolana avy hatrany mbola nahita taratra hatrany aloha zany nitsoka ny varatraza tamin'ny ilany atsinanan'ny Madagasikara tamin'ny Ethiopia fa manomboka misava tsikelikely kosa izay tany amin'ny tapany atsimo atsinanan'ny nosy raha izao hitantsika amin'ny sary izao. Misy ihany koa ny rindraona rasantsika manatona ny tapany atsimony nosy iny ho an'ny rapitsy vokany dia maina tanteraka indray aloha ny andro amin'ny ankapobeny zany ankoatry ny any amin'ny tapany avaratra atsinanana fa rehefa avy eo moa ny tena ahitana ny mombamomba izay ny zomasy ny sabotsy kosa indray nefa dia miverina mazovana indray ny avaratraza vokany dia verina ao anatin'ny volonandro irina tanterakantsika manerika sy ny orana ho an'ny ilany atsinanan'ny nosy zany ary ny masoandro mibalika ho an'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Ny maripana ihany koa dia somary idina be ny maripanantsika, ny maripana ambony indrindra io ho an'ny avoatany sy ny ilany atsinanan'ny nosy any amin'ny zomano any fa miverina miakatra tsikelikely zay ny sabotsy ny tapany atsimo Madagasikara ny avoatany ahitana an'izay fiakarana izay. Toy izao ny toetrandrontsika ho an'ny rapitsy vao maraina dia mety hisy ny zavona ho ana faritra sasany amin'ny avoatany mandraondraona mety arahina orana malefaka hatrany aloha ny morotsiraky ny faritra Nalanjorofo sy ny faritra Atsinanana ary mety hanerika ihany koa ny andro vao maraina ho any amin'ny faritra loatra mangoro sy ny ilany atsinanan'ny faritra Sofiana eny amin'ny ilany andrefana dia ny masoandro hatrany aloha no mibatoerana ho an'ny rapitsy tolakandro misy hatrany ny raona zay hitantsika any amin'ny faritra Nalanjorofo sy ny faritra Atsinanana mety arahina tandrindraona indraindray ny tendro atsimo Madagasikara ihany koa dia tombanana andraona ny andro izay mety hisy tandrivindraona ihany koa aterak'ilay rindraona moa zany no mahatonga an'izay orana manify any amin'ny tendrony atsimony nosy izay. Ny ambiny kosa dia anjakany masoandro tanteraka raha ny vinavina. Ny maripanantsika mifandraika amin'izay ho an'ny rapitsy dia eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 10 degré ny ambany indrindra ho an'ny avoatany ary 12 ka hatramin'ny 20 kosa ho an'ny morotsiraky ny Madagasikara. Ny ambony indrindra kosa ho an'ny avoatany dia manodidina ny 20 degré celsius ary ny any amin'ny morotsiraka atsinanan'ny Madagasikara 14 ka hatramin'ny 20 degré celsius. Ny maripana ambony indrindra ny any amin'ny morotsiraka andrefana kosa 17 ka hatramin'ny 20 degré celsius ny maripana amin'izay andro ny rapitso izay hatrany. Ho an'ny zoma kosa indray manomboka mipetraka ny varatraza araka ny efa natsika teo aloha vokany dia manorana ny morotsiraka atsinanan'ny nosy iray manontolo mandraona raha enerika kosa ny ilany atsinanan'ny avoatany mety mitatra hatrany amin'ny avoatany izay erikandro izay ny ilany andrefan'ny nosy dia ny masoandro hatrany aloha mibatoerana ny maripana mifandraika amin'izay dia mety tafidina hatrany amin'ny 12 degré celsius ny maripana voavinavina amin'izay andro ny zoma izay raha ho an'ny avoatany manokana ary 15 degré celsius eo kosa ho an'ny morotsiraka atsinanan'ny nosy iny ny any amin'ny tendrony avaratra atsinanana no mety mbola mahatratra 30 raika amin'ny 30 degré celsius eo ny maripana amin'izay zoma izay ny any andrefana tsy dia misy ny fiovana goavana misy ny hatrany amin'ny 13 degré celsius ny maripana ho an'ny faritry Boeny ary 20 ka hatramin'ny 30 kosa ny any amin'ny tapany atsimo andrefan'ny nosy iny. Amaranantsika azy ny andro ny sabotsy mbola misy hatrany ny herikandro na ny orana amin'ny ilany atsinanan'ny nosy iray manontolo indrindra amin'ny maraina fa ny atoandro kosa mety efa misava tsikelikely ihany izay ny any amin'ny ilany andrefana moa dia ny masoandro hatrany no manjaka raha ny maripana voavinavina amin'izay dia eo amin'ny 19 degré celsius eo indray zany zao no maripana vinavinaintsika any amin'ny sabotsy zany misy fiakarana kely zay indrindra ihany koa ny morotsiraka atsinanan'ny nosy tomanana 19 ka hatramin'ny 17 degré celsius ny maripana ny any amin'ny ilany andrefana tsy misy ny fiovana goavana mahakasika an'izay maripana izay ny meteo antsika tamin'ny ity an'io ty rapitsy indray fotoana manaraka eo.